tampany teto amin'ny fokontany Bekonaza misy ny allée des Baobab no nisy filoham-panjakana nanatsatoka zanaka Baobab. Tena mampiavaka ity faritry Menabe ity ny fananany reto hazo maniry hafakely reto. Raha valo ny karazana Baobab misy maneran-tany dia eto Madagasikara avokoa ny 4 amin'ireo ary ny 3 amin'izay dia eto Menabe avokoa. Ny Reniala, ny Fony ary ny Za ireo hita eto ireo. Io baobaba voleny ity zany dia atao hoe baobaba amoureux andro sy mialy. Zay ny anarany ity. Ho apetratsika ety amin'ny allée des baobaba amoureux baobaba andro sy mialy. 700 ireo zanaka Baobab natsatoka teto amin'ny allée des Baobab, anampy ireo 13 sy 300 efa misy atao anatin'ny faritra rovana. Ity allée des Baobab ity dia anisan'ny patrimoine national, patrimoine mondial mihitsy azy ka manome ohatra ny tenako hoe afaka ataontsika ny mikolokolo ny mamendrika vaovao an'izany allée des Baobab zany. Raha ohatra ka tsika ny karakarana azy androany, iza ny afaka karakarana rapitso. Ka zay ny zavatra hoe aseho atsika ary za mino fa mba tsara na tsika samy eto toerana ny any ivelany ary manao kilometra firy vao tonga eto amin'izany hoe allée des Baobab zany fa tsika malagasy dia tsara mba mijery ihany koa hoe inona ny arenan'ity firenena malagasy ity. Io zavatra mivoleny io dia mino fa mba hametraka ohatra ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy. Zay ny teneniko eo anatin'ny andro pirenena ho an'ny fambolekazo tsika dia ny olona rehetrarehetra afaka mamboly hazo daholo na mamboly hazo iray fotsiny nefa afaka ataony mamboly mihoatra an'izay dia efa isa-taona dia efa 20 tapitrisa isa-taona ny hazo ho voavolontsika eto amin'ny nosy. Roa alina isan-taona ireo mpitsidika ity harem-pirenena ity. Nampanantenany anamboatra faran'izay aingana ity lalana ny filohan'ny tetezamity Andry Nirina Rajoelina. Lalantany ihany anefa mba tsy hanimba ny mahavoajanahary ny allée des Baobab. Tanjon'ny fiaraha-mitantana hoy ny filoha ny amaranana faran'izay aingana ny tetezamita. Ny aika anefa izy fa tsy mora izany, mila ezaka sy fahatsapatena avy amin'ny tsirairay. Kasika ny hoe cohésion gouvernementale ny fahitako anazy dia ny fanaovan'ny ministra tsirairay avy ny asa zay sahaniny anasoavana ny vahoaka hampandeha ny ministera zay sahaniny zay no zava-dehibe ankehitriny. Fa mazava ho azy fa sarotra anie zany hoe isin'ny cohésion ao anatiny hoe samihafa ny fomba fijery, samihafa ny tanjona mety tiany tsirairay avy ho tratrarina ao anatin'izany fiaraha-mitantana zany. Fa ny zavatra tokony atao fotsiny dia hoe ny fifanajana, ny fanatanterahana, ny andraikitra zay napetraky ny vahoaka anao, any tokony andraikitra tsirairay avy ao anatin'izay fitantanana ny raharaham-pirenena izay. Momba ny fifidianana kosa dia nomariny fa ny senita nanomboka tamin'ny fijorono no ametra na ny fifidianana ho atao na ny daty hanaovana izany.